mba manomeza noty ray avy amin'ny hôpitaly noty ray hatrany folo ho an'ny hôpitaly mpanjakana eto amintsika mena 6/10 izy inona ny aton'izay tompo ny aton'izay dia ny hôpitaly tsy hoe tsy miasa akory fa mandray marary ihany izy fa saingy indraindray misy nindro kely dia misy misy sosikevitra ave azafady misosikevitra dia anatsarana an'izay dia tokony miezaka mandrakariva ny hôpitaly mahay mandray olona zay tonga ao aminy indrindrindrindra reo hita fa tena hoe cas d'urgence hoe tena tsy akanavaka na mahanitro na manakarena inona ary tompoko mety aminao hôpitaly mpanjakana sa hôpitaly tsy miakana mety amiko avokoa reo satria mety misy zavatra tsy ho hitanao any amin'ny hôpitaly mpanjakana fa ho hitanao any amin'ny hôpitaly tsy miakana dia resaka aina moa zany no resahana dia moa miankina mivola hoentomanana ihany ko io raha misy nentomanana dia afaka makany amin'ny hôpitaly tsy miakana raha ohatra moa kely le hôpitalan-tanana dia miezaka ihany miditra makany amin'ny hôpitaly mpanjakana raha misy ny azo atao hitanao fa misy any amin'ny hôpitaly mpanjakana avokoa ve ny fitsaboana rehetra izay ilaina tsy voatery ho hitany avokoa zany satria mety misy zavatra tsy ho hita mihitsy dia tsy maintsy mikaroka vahaolana ny olona mety tonga hatrany ivelany any ary izy mandeha mitady ny fanasitranana ary ny fanafody rehetra izay ilaina ve mety ho hitany daoly tsy voatery ho hita ihany koa satria misy ny olona mikaroka vahaolana any amin'ny mety paharazana misy mikaroka vahaolana any amin'ny fomba malagasy sisy noho tsy fahampian'ny fanafody misy koa noho tsy fananam-bola dia mety hoe tsy afaka manana fahefa-mividy an'izay izy dia inona ny vokan'izay ny vokany dia mety misy ny fahafatesana na mety misy ny mesarotra ny aretin'ilay olona ary mety mefarany fahafatesana mihitsy ary zany no tsy fahampian'ny fanafody ay manana sosikevitra ary ve ianao tompoka azafady ny sosikevitra tsotra dia tsy misy afa-tsy ny fiaraha miasan'ny fanjakana mila fanabiadiana manokana ny hôpitaly ny amin'izay mety tsy ho ampy ao anatiny hoe inona avy ny ilain'ny hôpitaly fa mety misy zavatra tsy ampy koa ao anatin'ny hôpitaly dia mila fanaraha-maso manokana avy amin'ny fanjakana tonga sotra betsaka tompoko